Iresaka momba ny sommet any Afrika tsika, izay fantatritsika tsara fa ny frantsay no anisany tena vinahitana sy nanomana an'io sommet afrika io. Zao ny lazaiko atsika, ny Voici Jacques. totalin'ny vola arotsaka eo frantsay ao anatin'ny investissement ho an'ny tanora ao anatin'io dia mahatratra hatrany amin'ny 23 milliards d'euros. Zany hoe tena tsy négligeable mihitsy zany raha izay ny lazana azy. Ary maromaro ireo filoham-pirenena afrikanina ho avy any. Anisan'izany Madagasikara. Fa tsara azavaina ihany hoe ahoana moa natongavana tamin'izany zavatra any, inona ny lalana ny diavina, ary inona ny sakana, indrindrindrindra ho an'ireto mpanohatra zany, da izay ny lazaina azy. Ny mpanohatra manko raha ny tena marina zany tsy misy tsony ao Madagasikara e. Tsy misy ao fa ny atao hoe mpanohatra manko de tokony hoe misy vondrana politika mihitsy, tonga de manao déclaration izy hoe zay manohatra anao, Andriamatoa Mikael Randrenirina. Fa ny mpanohatra ao Madagasikara zany dia metehatra amin'ny influenceur, zany hoe mindana vavan'olona izy miteny, ary mindana heritsain'olona koa sy mifasahin'olona, fa reo to mpanohatra zay raha ny eritseretina. Ary izaho moa efa niteny an'izany tamin'ny andron'ny zalahy reo nitondra hoe raha misy ane sakaletaka e, raha misy olona saritahotra de Andry Rajoelina ho. Fa zao araky ny teniko tamin'ny fakomaly, raha misy koa olona mahay manohatra de Andry Rajoelina, satria tsy andrenesam-peo izy, fa ny azy ny vola miasa de ampiasainy koa ny reto influenceur maromaro, reny olona ny any anatin'ny fitondranam-bola any reny, dia mametraka korotana sy manao sabotage isan-karazany. Spécialité any Andry Rajoelina zany. Ary zavatra tsara ho fantatrareo ny Andry Rajoelina sy ny rainany manaranaka lay manongam-panjakana. Ny dadan'ny Andry Rajoelina nefa vao sambotra nitetika hanongam-panjakana tamin'ny andron'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka, efa nigadra tao Manjakandriana. Nigadraina tao Manjakandriana ny dadan'ny Andry Rajoelina vao sambotra tamin'izany andro zany. De indray Andry Rajoelina nanongana ny izy dizy teo Marc Ravalomanana. Averintsika kely ny tantara. Tsy nahazo reconnaissance internationale mihitsy Andriamatoa Andry Rajoelina, ary tsy nisy sommet officiel na hoe isin'ny filoha afrikanina maromaro, ary indrindrindrindra tena hoe indésirable Andriamatoa Andry Rajoelina tany amin'ny taona 2009, 2010, 11, 12. Tena indésirable. Zay zany ny contexte tamin'izany, ary eritseretiny reto fa mety ho tratran'izay ny colonel Mikael Randrenirina sy reto mpanolotsaina miaraka aminy. Teto amin'ity fandaharany ity ny voahan'ny tenin'ny terme hoe ce n'était pas un coup d'état, ça a été un coup de libération. Miasa any amin'ny haute diplomatie any zany terme zany, satria mba mibataitsika koa tany amin'izay fionana mety fivoriana fandiniana amin'ny zavatra maromaro hoe coup de libération iny. Et on m'a même dit ouais, ah c'est pas mal, on va utiliser ce terme. Dia miasa zay terme zay amintsika miteny zao. Zao rehefa tonga ny hoe azo tsara ny fitondrana ny tamin'ny 2025,
dia anisany nanapa-kevitra voalohany ny tenako hoe anampy ny fitondrana io ary nypresizeko tsara mihitsy tam'izay hoe anampy za kosa tsy afaky ny garantirany hafa colonel Randrenirina aloha fantatro Michael Jordan iny ny fantatro dia niteneniko tsara nypresizeko tsara hoe anampy anazy mivady aho amin'ny resaka diplomatie amin'ny resaka reconnaissance internationale tany am'izany zany ny volana oktobra zany dia efa nanomboka ny asa ny lobbying tam'izany nametraka an'izany atao hoe Madagasikara tao anatin'ny coup de libération na hoe lavitra tao anatin'ny fateriterena tao anatin'ny didijadona ary samy nahita an'izany daholo na ireto opérateur économique investisseur étranger zay mipetraka tsy mipetraka fotsiny fa niinvestira tamin'ny Madagasikara nahita an'izany daholo ary nanao compte rendu tafakatra tany amin'ny firenen'izy ireny tsirairay aby tao moa ny société américaine dia nanidy varavarana mihitsy dia lasa nandeha satria mavesatra loatra ny raketana azo azy ny société frantsay misy an'izany hoe tonga dia voaroko ao anatin'le groupy ary fantatry zalahy tsara fa tsy zakany frantsay dia zavatra seho ary tsy zakany reto investisseur na japonais ary zany satria azo adino fa nakarariny japonais ihany koa no hoe nitsokinga Carlos Ghosn dia fiaramanidina malagasy ana opérateur malagasy no nitondra ny olona io nitsoka avy any Japon rehefa avy nitondra ny filoham-pirenentsika tam'izany sy tia namany akaiky nametraka azy ireo tao Dubai no naka an'ity Carlos Ghosn tany Japon antsokosoko ny exfiltré anazy nieritreritra mafy rehetra zany fa hidona amin'ny rindrina Michael Jordan, ce qui n'était pas le cas parce que le travail dès le début a été bien fait. Ary rehefa nanontaniana moa zany tam'izany nandefa émissaire tany zay groupe-nay zany groupe tsy mahamenatra mihitsy mitena zany ampanetsetena nandefa émissaire tany Madagasikara zay anao frais anao propre frais tena mbola mandotrosan'izany zay hatramin'izao olona ambony zany fa tsy hoe olona atonontonony ery na alefa première classe zany olona zany janona tany Madagasikara nandritry ny 3 nuits zay ametraka ny hoe vonona ve ianao monsieur le président iona amin'ny andriamatoa Emmanuel Macron reto aby ny zavatra ny tombotsoa amin'ny Madagasikara amin'izany fihaonan'izany betsaka ny azoko lazaina betsaka koa ny tsy azoko lazaina fa ny azoko lazaina androany aloha dia ny anankiray fotsiny hoe ianao zao tonga dia ny Union africaine tsy reconnaître anao da efa manana solution tam'izany dia hoe rehefa tonga ny fivorian'ny Union africaine mazava ho azy fa tsy hoe invité andreo Madagasikara dia faly be rehetra tsy ady vary eto zany tsy maty voalava kibo hoe io fa tsy invité io fa tsy nahazo reconnaissance internationale ny fandraisan'ny filoham-pirenena frantsay tsy maninona koa raisin'ny rosianina ianao fa tsy contre an'izany zahay zay manko le izy misy miezaka mihitsy mampiady ny filoham-pirenena amin'ny frantsay zay tena hoe tsy miezaka mafy mihitsy fa tsy mipasse review satria la Frantsa tsy contre mihitsy hoe mifandray amin'ny rosianina i Madagasikara ary efa resaka izy mirahalahy tao am-pivoriana manokana tao zany taty tao amin'ny palais ny Élysée zay le izy ka rehefa nanontaniana zany Michael Jordan tantaranareo secret d'état kely ihany zany dia
Le temps nieritseritra Michael Jordan dia andraisany ty namako ty olona ambony ny telefoniny dia niantso ny président gabonais Olengi ty émissaire nalefako tany président gabonais zay statué koa hoe putschiste tamin'ny opposition tany amin'jareo fa nisy groupe na lobby inona ny accompagné anazy dia reconnu izy internationalement alohan'ny élection ka nahalana ny Olengi ho filoham-pirenena. Tenez, monsieur le président, je l'ai accamé comme le président, Michael Randenirin, c'est le président Olengi qui est à l'appareil. Ha, t'as tapé, le président était nasséré de coups, tout le temps, il faut ton coup de sang, hein. Déjà, quand le président Olengi, c'est le président Michael, Jean. Secret d'État, Jean, là, j'ai connu Jean, fa. Ma toi, ma samtene Jean, dia. Tsy mitena hoe autorisé fa fotoana ilazana an'izany zao hoe aiza ho aiza ny asa natao ary inona ny vita ary inona mbola tsy vita dia tonga dia nilazonga Olengi hoe apika anao fa aza matahotra ary olon'ireo nanampy anao izy te zany président am'izay zany rehefa rakorosely izy rassuré président d'autant plus un statut politique an'ireto olona nalefa tany c'est n'importe qui. Ce sont des gens qui murmurent dans les oreilles du président français, Emmanuel Macron. Théoranis de la mal dans le président, c'est que ah, tu m'as pas dit nausée, ni miona, un président Emmanuel Macron. C'est une esclasena, eu. Fatata le tsara fa, miona, le président français, c'est le président malagasy, ary tao anatin'le paquet anisan'ny hoe avantage ho an'ny Madagasikara zany ho an'ny filoham-pirenena ho an'ny malagasy ny hoe zay dia anampy anareo amin'ny reconnaissance internationale ny sangaza frantsay a. Reo le émissaire le nalefa tanindreo zany dia mbola averoka any hanofy propre frais ny club natsanganay zany. Première classe, Air France nandanandreo. Mbola baka nitrosa am'izany zay hatramin'izao. Dia anisan'ny package-ny hoe ho invitena rehefa vita alao ny filoham-pirenena frantsay alao Emmanuel Macron dia akama zany niteny aminao hoe ho invitena ianao any Kenya. Tam'izany no filoham-pirenentsika mbola tsy malala hoe inona zany Kenya zany, inona ny any, fa tam'izany dia fa niainga niketrika. Mbola vao mois de novembre zany décembre tompoko. Ho an'izay olona misolokoloko hoe izy indray no navita an'izany Kenya zany, diso zany. Rehefa tonga niona tamin'ny président Emmanuel Macron, ny président antsika, Michael Randenirin, dia nilazainy tamin'ny fomba officialy hoe aza matahotra anao fa inviteko anao amin'ny 12-13 mai zay nga mandatsy diso na 11-12 mai 12-13 mai zay na 13-14 mai any Kenya izy ary raha sy tam'izay tena niteny mihitsy président Emmanuel Macron hoe raha hiteny azy ianao intervenir anao kabary vao maika arabasoa arabatsara. Rehefa nanontany teo naka renseignement auprès ny présidence dia rapitso amin'ny 4 no miteny ny filoham-pirenentsika amin'izany sommet zany. Sommet goavana io satria eo nisy hoe New Deal vaovao entre ny Afrika sy Frantsa satria ninona lazaintsika tsy maintsy voadona ny frantsay amin'ireny concurrence amin'ny resaka diplomatie par concurrence ireny aty Afrika dia tsy maintsy manova fomba fijery
manova fomba misy mahatsara azy, manova fomba fifandraisana amin'ny frantsay miaraka amin'ny Afrika. Ary zay zavatra zay zava-dehibe ho antsika raha ohatra tsika mahay manararaotra eo ampovoany eo, satria araky ny tenin'ny président Ratsiraka tamin'izany andro zany hoe zay non aligné sady tous azimuts. Rehefa intérêt-ny firenenanay de mandeha zay, fa rehefa tsisy intérêt aminay de tsy miditra am'izany zay. Ary hitako sady tsapako fa izay ny diplomatie entin'ny président Mikaël Randrianirina, ary mety nefa le izy. Mety le izy. Fa asakasaky zay olona fotsiny mitondra azy any amin'ny hoe andao ampidina am'ty de alefa créena ty zavatra rehetra trangatsy manora an'ty, zavatra ohatran'ireny manimba zavatra, fa mila fisainany ihany manao ny zavatra ohatran'ireny satria tsy fantatra zay fandrika ataon'ny sasany any ambadika any. Dikan'izay zany de zao. Raha nieritreritra mafy ny mpanohatra, zay tsy miteny aho fa mihindrana vavan'olona no miteny. Hoe tsy tafy zany fa hitanio tsara ny tsy reconnaître zany l'Union africaine. De nous on a trouvé, on a contourné les faits. On a même l'astuce et la stratégie étaient tellement justes et pertinentes. Zay no atongavana amin'ny zavatra ohatr'izao. Ary il fallait frapper à la bonne porte koa. Satria ny akabeazan'ny mbola ho avy koa ny onan'ny filoham-pirenentsika amin'ny Union africaine any an'inona izy eo, aty à Bruxelles, mbola ho avy zany. Ary ny zavatra azoko tenenantsika de zao, y compris la Russie, les pays occidentaux avec la Russie zany reconnaître à Madagascar. Ary mitovy fiaraha-miasa amin'ny FMI, mitovy fiaraha-miasa amin'ny Banque mondiale, ce qui n'était pas le cas en 2012. En 2009, plutôt. En français, raha voatery reconnaître à un moment Sarkozy hoe ça a été un coup d'État. Rehefa tsy respecté parole donnée, Andriamatoa Andry Rajoelina. Romotra nga Sarkozy hoe ielazy bao kely koa. Tonga de nataony hoe ça a été un coup d'État. Ary nanomboka teo tsy afeny navity Andry Rajoelina, nanomboka teo le hoe tu n'es qu'un jeune homme, tu ne te présenteras pas. Tu es encore jeune, tu ne te présenteras pas amin'ny élection présidentielle là, 2013 ça 2012, 2013. Zay le izy zany, zay le contexte zany la atao le parallèle là hoe mieritreritra mafy rehetra mieritreritra ary nefa ny sahako miteny anareo fa maromaro ny filoha afrikanina te hifandray amin'ny Madagasikara. Te hifandray amin'ny colonel Randrianirina Mikaël.